Salama daholo e. Hitako amin'ny commentaire moa zany fa dodina ny olona zany tia fantatra hoe ahoana ihany moa zany fandeha ny gasikara. Raha tokony izy tokony miandry ny misy déclaration ataon'ny gasikara atoato raha pitso raha afaka pitso fa aleo zany tonga de asiko savaravina kely any le satria hitako amin'ny commentaire manoratra hoe ahoana ihany ny gasikara, ahoana ihany ny gasikara. Le izy zany araky ny fahitanareo reny de gasikara zany le bandy tadiavitsika, bandy vaovao jeune, manampahaizana, tia tanindrazana, marina. Araky ny fananteneniny hoe avoay zay manana dossier rehetra mikasika anazy. Zany hoe izy zany madio tanteraka. Ka zay izy zao ny nofinofitsika hatramizay de nahitsika an'io gasikara io ary olona vonina sy sa saingy tsy magaga fa raha vao misy hitady anova zavatra mitady ampandroso. Fa le hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso, Madagasikara efa fantatsika tsy afenatsika fa tsisy fampandrosona ataony Andry Rajoelina tsy Andry Rajoelina tsisy rahahiny zay Madagasikara. Zany mazava be zany asa ankizy telo taona sa 5 taona mbola azo amidy hoe Madagasikara tsy maintsy mampandroso. Misy miteny akory reo ny présidentny inao zany assemblée hoe tena efa mandroso izy efa be ny vita fa mbola betsaka koa mbola atao. De tena olon-dehibe zao de masa miteny an'izany, masa miteny fa mandroso Madagasikara am'izao fotoana zao. Tsy dirantsika lalina iny fa efa inao zany efa has-been, efa tsy resaka tsony hoe mbola hoe androso hoe Madagasikara sa tsy mandroso Andry Rajoelina, efa tsy antsony le resaka zany. Fa hoe inona ny atao zany hiaritra any Andry Rajoelina hoe anaovana constitution izy de mbola latsaka ao amin'ny 2028 naleo ngambany efa tsy zakany olona tsony zany le fiainany. Tsisy zavatra tsy potika, tsy zavatra mandeha tsony raha tsy taran'izany fa samy mahafantatra daholo, samy kopy daholo. De ty misy bandy vaovao ty de lotoviny olona hoe inona moa zany misy olona orinao mpandraraha efa fantatsika ho izy ny ao ambadika an'io. De nefany be de be ny proof azo entina afahana manda an'izay zavatra zay. Ohatra anankiray fotsiny fa i gasikara mbola hitondra le fanazavana ary efa nisaka nanazava iny izy fa tsy resy lahatra ny olona sasany satria tsy miarrange ny équipe-ny Andry Rajoelina sy izy moa sy ry team moa zany le zavatra zay. Satria ireo zany efa araka ny tenenina hoe efa 12 taona mahery zany de na izandrikely na data tsisy afa-tsy zay efa vita fa maniny anganiny zao. De tsy maintsy vao miaingy zany zay zavatra miaingy eo de tsy maintsy lotovina, tsy maintsy potehana. Ary zay mihitsy no ka ny gasikara am'izao fotoana zao tady fikaratrehitra zalahy anapotehana azy satria ratsy be amin'ny zalahy raha ohatra ka mandroso Madagasikara. Matahotra zalahy am'izao fotoana zao raha ohatra ka misy bandy jeune tia tanindrazana vonina. De lotovina am'izay hoe misy mpandraraha aorinany ao fa raha ohatra ka i mpandraraha io lazaina fa ao Madagasikara de aveo koa misy milaza fa hoe matahotra sao de lasan'ny Ravalomanana ny ben'ny tanàna Antananarivo de zay mahatonga le mpandraraha anoana ny gasikara. Nefa ny Ravalomanana efa rahantsika mahita teo ny zavatra nataony tamin'le C11. Tsy miteny le C11 fa fantatry ny C11 hoe izy mpamadika tamin'ireny tolona reny. Inona kapoteny tolona reny. De naninona efa samy tsisy latsaka, samy tsisy anao propagande de dernier moment izy nandefa consigne de vote hoe fidianina reo. Araky ny mandeha moa zany de anentsika le 10% izy zany
satria le vola io olo lafa nanomeny vola io ka mierina le volan'olo le za de nana consigne de faute zo any zay nakapoter n'iny le séance igny de aveo nandeha ny législative de mbola any koa le izy misy famadianao mpamatika be sady ahoana mo ina moa zany ny olona zany zao raha vao misy anangana troisième fois ina filazana force mo de tsy maintsy iady amin'ny mpanoana Joël iady amin'ny mpanoana Ravalomanana tsy afa-tsy zay nefany izy moa anatin'ny tezamita anatin'ny 5 taona ny ziriziry iady place teo raha tsy Ravalomanana sy Joël ka ohatra ve ty tanindrazana ve i Ravalomanana ty ampandrosoana Madagasikara ve de tsy nandefitra mihitsy anatin'ny 5 taona tamin'ny tezamita fa de sisika hatramin'ny farany de hitatsika koa laza foana mantsy ny team masianina rehetrarehetra tena nandroso be tamin'ny Ravalomanana so fitiava tena miopampana teo ny vidy avion manokana ho an'izy mivady tsy amerina rehetrarehetra fa rohatra ka mba resy lahatra nareo fa Ravalomanana de tena hoe ty tanindrazana sy ampandrosoana Madagasikara de tazomanareo le izy fa tsisy resy lahatra am'zany tsisy resy lahatra am'zany tsony de raha ohatra zany ka efa fantatra fa hoe izy any ambadiky Ravalomanana nanomboka tany amin'le resaka fitiavana présidentielle igny de ahoana moa natahoran'le ao ambadiky Ravalomanana ny filatsahany éventuel filatsahany Gasikara ina ny natahorany an'izany raha ohatra izy zany ao ambadiky ao de any le izy ka ohatra ny evidelina kely zany de manitsikitsoka de manao affirmation mafy be amin'ny Gasikara hoe tena Gasikara olona voavidy zao de mantany Gasikara hoe profouille manana profo nareo manana profo misy mpanarao ao ambadiky Gasikara de misy ny amin'ny tena fananana be ny Gasikara zao rehefa misy fananana misy vola tsy voatery olona anankiray ihany ao Madagasikara no afaka manome an'izay vola zay tsy voatery nga tsisy afa-tsy izy ka tsisy afa-tsy zay fa tsy maintsy zay ka raha ohatra mihitsy ara ny financement ao ambadiky ao inona moa zany ahoana moa ny ahafahana anao politika na anova zavatra na hitolona raha tsisy manoana eritreritry zay raha tsisy manoana enao zao ve ho mahantra anatin'le malagasy roa amby valopolo isan-jato malagasy le mandray latsaky ny $10 par jour $10 isan'andro de enao ve ande anangana mouvement andehanao propagandy tsy possible na frena biso raha tsara nanao de ahoana moa nafahanao an'izany fa matoa afaka manangana zavatra no matoa manana tanjona de misy ihany ny ao ambadiky ao ka mety be deabe koa ny mpandraraha zay tena nampotehany le mpandraraha anakiraha io de tena hoe tsy fantatro loatsony zay fandehany any fa zay fotsiny lizy ka tsika koa moa zany raha ohatra ka idotean'izay de zay ny tsanaovantsika zavatra de ino mizany miaramaty io tazomy am'izay efa misy efa mampinany anganiny eo tazomy amin'io raha ohatra ka mieritreritra lere tsy atokisana fa lere bevinany de tazomy am'ireo fa hitabe fa bevinany reo ary tsy hoe manao raisonnement botolo zany fa tena logika be hoe na misy doty ara na tsy fantatra maro hoe ahoana fa ny fanovana de tsy maintsy atao fanovana satria potiky le Madagasikara mantra migasy tena levona tanteraka fanondranana volamena amina taona fanondranana bois de rose fanondranana sokatra varika tsisy zavatra tsy ahondrany zalahy de en plus ny manondrana de mbola mangataka inona moa zany tsy paipaiky amin'izay entreprise etrehitra hitrandraka koa zany hoe akana vola ihany ny entreprise etrehitra hitrandraka amin'ny Madagasikara ny reny Madagasikara de sady mbola manondrana ihany koa de zay ve le hoe ampandrosoana Madagasikara sagnagna ka zay zany zay resy lahatra amin'ny Gasikara ny ekipa rehetra ao ambadiky ao de
anao anagasikara amin'ny zay mouvement ataon'izay a ny resaky zay ny vory zay tamin'ny gasikara nanao ina moa zany conférence de misy zavatra fanarahany eo ao de ternel izy fa tena mahina moa zany mila fanovana rafitra fa tsy de ireo foana fa tsy hita hoe tsy mamely zay angamba ny azoko ambara fa de miandra ny fanambarana ataon'ny gasikara zany tsika na rapitso na rafakapitso so daholo